wafakabaky anao rasefo amen wafakabaky anao rasefo amen wafakabaky anao rasefo amen wafakabaky anao rasefo amen. Tete alle faswan vula dana na oviva skapista Awa tuteris na wampenim laman Wana na fenarana awam liskama Atize te wafaka baka mamaya Klas bakar maike Anefa Salama tupko manasanau Ivit kayevavau Klas bakar maike Mifantua mandray sapena maaiza mien de menara tsara salama topoko resaka matsotra tsy tantara blaky ianatra tantara aloha de ny guerre froide ianarana daholo fa mbola tsy zay ivoaka fianarana amin'ny fiainana fenao aza mitsoka Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie aza dininao ihany koa i Bulgarie zay nafahan'ny armée rouge avy any Russie ka lasa socialiste ary zareo noho izany vokany hoy ny premier ministre anglisy zay nanambara tamin'ny 1946 ka bary tany Fulton ny États-Unis mo fa misy rideau de fer manasaraka ny Europa roa tadidio tsara ny dato araky septembre 1946 URSS sady anosaziny États-Unis ka notapahana ny fanampiny zareo any Russie 1947 1948 nizara roa tamin'ny fomba ofisialy ny tanitsika etsy andaniny États-Unis ngamba efa fatatsika etsy akilany raha tsy hainao de ny Union soviétique États-Unis politika nanambary Truman nandritra ny congrès américaine fa ny États-Unis de anampy firenena na firnisana zay manaiky fahanohatra ny communisme soviétique politika nanambary Zhdanov mpisolo tena ny URSS Zhdanov fa le monde se divise en deux blocs opposés de ny camp impérialiste sy ny camp anti-impérialiste mbola ao tsara vertike manaova mafana ho afany andro mangatsike États-Unis économique mbola ao tsara ve sika 16 avril 1948 nitsangana ny OECE izay midika Organisation Européenne de Coopération Économique Soviétique économique wafakabaky anao rasefo janvier 1949 nitsangana ny Comecon na KM Conseil d'assistance économique mutuelle États-Unis militaire nitsangana ny OTAN Organisation du traité de l'Atlantique Nord mba hiarova tena amin'ny communisme attention tena nanao défense commune il va y avoir des morts soviétique militaire vary ao anaty Soviet LOL aide mémoire pacte de Varsovie zay groupe militaire ahitana firenena ao Europe centrale mitondra ny saina menamena 24 février 1948 le coup de Prague tamizay de tena nisy tao Tchécoslovaquie communiste de nanonga-panjakana ary de nandray ny fahefana blocus de Berlin 24 juin 1948 hatramin'ny 12 mai 1949 ny 5 hatramin'ny 11 février 1945 Allemagne Berlin de nizara roa fatisaiky fanapahan-kevitra conférence de Yalta occidentale RFA orientale RDA 24 juin 1948 mifantoho faraparany arsika lala-pifandraisana ny tapahany URSS zay mampifandray any zone de occupation occidentale sy Berlin Ouest namaly États-Unis fa samy fetsy nahita fika amatsinany Berlin Ouest tamin'ny alalan'ny pont aérien proof fa tena izy le mahery angonongo tete alle faswan vula dana na oviva skapista misaotra topoko misaotra nao namaky anty kayevavao klas bakar maike mifantoha mandray sapena maaiza miaino de menara tsara misaotra topoko iyo 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 wafakabako iyo misaotranao ramse fanitondra fahalalana be de be wafakabaky anao rasefoa fa te hisaotrany reto aza laharana voalohany kopela telma
mety tsara koa miaraka amin'ny star kopindrifa eo koa ny BNI ndefa mandamina miaraka amin'ny scam misaotra toko